Sarotsy fa 20 ny volana novambra taona 2020 miaraka tamin'ny plasy Tovovavy ary manasantsika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany handehatra ho arantsika avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Ny fomba fanaony fitondrana teo aloha izay nenjehan'ny Tima sy ny Mapara ihany no avery ny gouvernement tamin'izao izay nampiantso ny sombam-bahoaka teny Mahazoarivo mba hampandaniana ny teti-bola-panjakana 2022 hoy Maître Antra Razafy Manantsoa. Nahiditra Ponjavonjy maika miandry ny fitsarana azy ilay lehilahy izay navita nanolana zaza roa taona ka nitarika ny fahafatesany Malta ny Toliara. 30 minitra tao aorian'ny tadiavan'ny polisy azy dia efa voasambotra ity lehilahy ity. Fako arivo taona isan'andro no tsy voaroaka ny sambaram-potoana noho ny fitombony fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Fako telonjato sy arivo taona isan'andro eto an-drenivohitra ihany matsy no zaka ny fiarabe ny Samva izay misa 13 raha nambarany eo anivony kaoniny. Oentiny Joël Ryan antsika kosa tsara ny vinavina amin'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso alahady. Fangaravana indray amin'izao takariva izao. Araka ny fanaontsika rehefa sabotsy ohatr'izao dia ny vinavina no mety ho toetry ny andro any rampitso alahady ary ny koa maniry afaka pitso alatsinainy no atolotra anao ka andao ara hojerentsika voalohany amin'izany ny vinavina no mety ho toetry ny andro ho andra-pitso alahady fa 20 volana novambra 2020. Ao anatin'ny tapany maraina dia vinavinaina isy fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro eto Antananarivo torak'izay ihany koa no faritra Fianaratsoany. Raha toa kosa sika ka isaka kely mianavaratra hijery ny any Anosy any dia anerika aloha ny andro ho an'io tontolo andro andra-pitso ka ny maripana kosa dia mandidina ny 20 hatramin'ny 20 degré. Ao anatin'izay tapany maraina izay hatrany dia isy ny orana tandrifindrahona any Mahajanga any. Raha hojerentsika ny tapany hariva ao anatin'izay dia tsy any Mahajanga aloha ny isy ny orana ao anatin'izay tapany hariva izay fa any amin'ny tendrony atsimo ary koa ny tendrony avaratry ny nosy any no ahitantsika orana Araikotrika. Vinavinaina 17 degré maripana ambany indrindra raha toa kosa ka tafakatra hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'izay tontolo andron'ny rampitso izay. Ingady masoandro dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 3 minitra raha toa kosa izy ka hilentika amin'ny 9 ora mahery 3 minitra. Zay ary momba ny rampitso andandreo jerentsika ny momban'ny vinavina mety ho toetry ny andro ho an'ny rafakapitso alatsinainy fa 30 volana novambra 2020. Ao anatin'ny tapany maraina dia ifandimbatrany ny rahona sy ny masoandro eto Antananarivo torak'izay ihany koa ny amin'ny faritany Fianaratsoany. Raha toa kosa ka hojerentsika indray any Anosy any dia isy ny orana Rainkotrika ho an'ny alatsinainy ka raha ny maripana dia mandidina ny 13 hatramin'ny 20 degré hatrany. Ao anatin'izay tapany maraina izay hatrany no hojerentsika indray any eto amin'ny Madagasikara eto dia ny anatsiranana aloha no isy ny orana tandrifindrahona. Ao anatin'ny tapany hariva dia maromaro faritra isy ny orana ho an'ny tontolo andron'ny alatsinainy. Tafiditra ao anatin'izay ny tapany atsimon'ny nosy izany hoe any Fianaratsoa sy Toliara any. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny ilany andrefandray manontolo izany hoe any Mahajanga ary ihany koa ny amin'ny tendrony avaratra any Atsiranana any. Raha maripana dia mandidina ny 17 degré ambany indrindra raha toa kosa ka tafakatra hatramin'ny 4 hatrany maripana ambony indrindra. Amin'ny 10 ora mahery 4 minitra indray no hiposaka ingady masoandro ho an'ny latsinainy raha toa kosa izy ka hilentika amin'ny 9 ora mahery 14 minitra. Zay ary ny vinavina mety ho toetry ny andro afaka natolotra anao anio akasitrahaka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manasanao hatrany anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real News. Veloma tompoko. Fa mialohan'ny hidirantsika amin'ireo antsipiriam-baovao dia hiveraka hanaraka ireo lohatenim-baovao aloha isika.
Ny fomba fanao ny fitondrana teo aloha izay nenjehany tima sy ny mapara ihany no avery ny gouvernement tamin'izao izay nampiantso ny solombavambahoaka teny Mahazoarivo mba hampandaniana ny teti-bola-panjakana 2024 hoy Maître Antra Razafimanantsoa. Nahiditra ponjavonjy maika miandry ny fitsarana azy ilay lehilahy izay navita nanolana zaza 2 taona ka nitarika ny fahafatesany omaly tany Toliara. 30 minitra tao aorian'ny tediavan'ny polisy azy dia efa voasambotra ity lehilahy ity. Fako arivo taona isan'andro no tsy voaroaka ny sambaram-potoana no ny fitombony fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Fako telonjato sy arivo taona isan'andro eto an-drenivohitra ihany matsy no zaka ny fiarabe ny Samva izay misa 13 raha nambarany eo anivony kaoniny. Ny vaovao politika avy hatrany ary henoentintsika mikafana ny fampahalalam-baovao natao totofo sy hazakazaka araitosika ny fandaniana ny teti-bola-panjakana 2024 satria tsy voahaja ny 12 andro izay tokony nandiniana azy araka ny voalaza ny lalam-pandrenana ho ny solombavambahoaka Antra Razafimanantsoa omaly nandritry ny fandaniana ny volavola ny teti-bola-panjakana 2024. Tsy nahafapo ihany koa ny tsy mifanaraka amin'ny fanontaniana izay napetraka ny solombavambahoaka ny valiteny nomeny ny ministeran'ny vola tao anatin'ny asambonera ka isan'ny antony izay tsy nandraisan'ny solombavambahoaka Tia Manjara tamin'ny fandaniana ny teti-bola-panjakana 2024 ho hatrany Maître Antra Razafimanantsoa. Nivoaka ny efitrano fivoriana moa ny solombavambahoaka Tia ary nosolaniny ireo solombavambahoaka avy amin'ny IRD sy avy amin'ny GPR miisa 70 tamin'ny endriny nasipantsiana kosa ny teti-bola-panjakana 2024. Lanto Rasamelson. Ny fomba fanao ny fitondrana teo aloha izay nokian'ny tima sy ny mapara fon'izy ireo ny arana-nohitra ny fitondrana rajonary mampianina no averina amin'ny fomba fiasan'ny gouvernemanta sy ny anteny miram-pirenena amin'izao ho ny solombavambahoaka Antra Razafimanantsoa nandritry ny fandaniana ny volavola ny teti-bola-panjakana 2024 omaly. Tao anatin'ny 4 andro monja no nandiniana n'ity teti-bola-panjakana ity raha tokony ho 12 andro izany farafahakeliny ho hatrany Maître Antra Razafimanantsoa. Iteny aloha tsy maintsy miteny izay mahasombavambahoaka zavatra remarika tiana atao fotsiny dia hoe tsy ampy aloha ny fotoana andiniantsika ny lalàna fa tena hoe azakazaka raitosika dikan'izany tsy afaka koa tena nandinika araka ny tokony izy anty lalàna kasika ny lalàna organika na loi organika na lalàna fehizoro mikasika ny loi de finance ity ka raha tonga tao amin'ny travaux de commission dia zavatra tsara dia tsy naharaka ary tsy hita ny zavatra tena ao anatin'ny lalàna io zany hoe kitoto be zany fomba nandiniana azy izay voalohany. Ny faharoa le kitoto nanamarika ny tao foana ny tenanay dia dikan'izany ny fomba fiasantsika mihitsy fomba fiasa gouvernement na isika eto amin'ny antemeram-pirenena dia samy nareo kitoto daholo nefa aingombe an'ity firenena ty no jerevantsika ao anatin'ity lalàna ty. Zavatra zany no tabatavana teto tamin'ireo fotoan'andro nanenjehana teo aloha governa ity any amin'ny primature nanaovana raharaha aty mamono azy manao kitototsika ina zavatra natao teto tamin'ireo fotoana tany CCI ireny ataotsika émotionniste satria zao tsy mety ny budget l'assemblée ka izay tsy tena fomba satria mamitaka ny vahoaka isika enao an'ity tsy manina izany fa ny député tima rehetra dia manambara fotsiny fa sady tsy fidy no tsy andany lalàna izay. Nambarany solombavambahoaka avy amin'ny IRD sy ny GPR fa efa ny 30 oktobra no tonga teny amin'ny anteny miram-pirenena io teti-bola-panjakana io. Amin'ny 30 oktobra io volavolan'ny lalàna makasika ny teti-bola tonga teto amin'ny anteny miram-pirenena. Rehefa tonga eto dia mipetraka 12 andro zay voadiniana. Itsika androany manapaka an'ity fa 20 ny volana novambra. Dia alaitsika amin'izay ny kajikajy tsotsotra hoe firy andro no nahatongavan'izany teto anivony anteny miram-pirenena ary ny asany vao miera nandiniana an'izany. Ka ny tianao resahana dia hoe nanara-dalàna tanteraka
ary nydiniana tamin'ny atsipiriana nidiriana atsakany sy andavany makasika ny teti-bolam-panjakana izay laniny sy olombavim-bahoaka androany taoriany fifamaliana teo amin'ny team mandaniny sy ny IRD sy ny GPR ankilany dia nivoaka ny efitranony anteny miram-pirenena ny olombavim-bahoaka team ary tsy nandray anjara tamin'ny tsangatanana ho fandaniana ny teti-bolam-panjakana 2024. Nolanin'ireo solombavambahoaka miisa 770 tao anaty efitrano fivoriana ny teti-bolam-panjakana 2024 na Sipantsina. Zon'ny solombavambahoaka team amin'ny mahampanohatra azy no mivoaka ny efitrano ho no minisitry ny toe-karena sy ny teti-bola taoriana alany an'ity volavolan-dalàna ity. Kisy fanandeha mivoaka ka tsy nitsipaka izy samy hafa zany tsy nifidy izy zany fa zonony tsy mifidy fa tsy olana akory fa izy mpanohatra raha teo. Ny zoma 17 novambra tamin'ny valora sy sasany alina moa no noroso tamin'ny fandaniana ity teti-bolam-panjakana 2024 ity ny anteny miram-pirenena. Anjarany anteny miran-dolona indray no miroso amin'ny fandaniana n'ity teti-bolam-panjakana ity manomboka amin'ny herinandro ho avy io. Vola izay vaovao mahakasika ny teti-bolam-panjakana 2024 izay hatrany no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Ny fanalana ny TVA amin'ny volamena sy ny varim-bazaha sy ny katsaka ary ny fampihenana ny antsoina hoe droit d'accise ho 8 isan-jato no isan'ny fanintsiana nentiny sy olombavambahoaka tao anatin'ny volavolana teti-bolam-panjakana 2024 nolaniny anteny miram-pirenena omaly. Raha ny nambarany ministeran'ny vola moa izany sokajina ao anatin'ny politika mpamarenana amin'ny sehatry ny toe-karena sy ny social tradoz nandritry ny coronavirus na ny politique de relance post-covid kosa ny laharam-pamehana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ho iatran'ny ministra Lanto Rasa Wilson. Tombanana ho enina faingo 2 isan-jato ny fisontry ny vidim-piainana amin'ny taona 2024 raha toa ka 4 faingo 5 isan-jato ny vinavina ho an'ny fitombony arikarena amin'ny taona ho avy io raha ny voarakitra ao anatin'ny volavolany teti-bolam-panjakana 2024 izay lany teny Tsimbazaza omaly. Tombanana ho 20 faingo 7 isan-jato kosa ny tahan'ny fampiasam-bola na taux d'investissement amin'ny taona 2024 raha toa ka 17 faingo 7 isan-jato izany tamin'ny taona 2024. Andrasana ho enina amby 36,7 faingo 7 ny $100 mihoatra amin'ny arary amin'ny taona 2024. Ny sehatry ny fanarenana ara-toe-karena sy ny sosialy no isan'ny misingadina ho no ministry ny toe-karena sy ny vola. Politique de relance économique post-Covid zay ny atsoko azy. Zany hoe misy fahasahina ihany zany isika andany vola bebe koa noho izay heverina fa tokony ho atao mba anatanterahana ny vinan'ny filoham-pirenena. Tsy politique de rigueur no ampiarahantsika fa politique de relance post-Covid. Marina fa mety misy tsy maintsy ho tandremana ihany eo amin'ny lafin'ny ohatra hoe ny inflation, ohatra hoe eo amin'ny lafin'ny fandaniam-bola be loatra amin'ny biens et services ary ho tsinjovina akaiky ihany koa ny tsy isiny ny dérapage amin'ny resaka hoe politika monétaire. Nitondra fanitsina tamin'ny volavolana teti-bola narosy ny gouvernemanta ihany koa anefa ny solombavambahoaka ho no ministry ny fitantanam-bola. Anisan'ny fanovana ihany koa izay noentin'ny solombavambahoaka moa dia ny mikasika ny hoe fanalana ny TVA amin'ny varotra mikasika ny volamena. Zava-dehibe zany satria fantarareo fa efa misy ny fandaminana mba ahafahan'ny banque FIB mividy amin'ireo izay nahazo an'izany agrément sy mifankatoavana izany ahafahana manao an'izany varotra izany ary dia tsy misy TVA zany izy ireny ary everiny zany fa mba ho compétitif ihany koa ny fividianana ny volamena eto toerana. Anisan'ny fanitsina ihany koa izay nolanina tao ny fampidinana ny TVA amin'ny fanalana moa zany marimarina koa amin'ny varim-bazaha, ny katsaka sy ny fitaovana eo amin'ny ara-pahasalamana. Ary ny farany fa tsy ny kely indrindra dia ny famerenana ny droit d'assise ho 8 isan-jato raha tamin'ity taon'ity izy 10 isan-jato dia amin'ny eritaona zany dia ho ampidinina 8 isan-jato satria ny antony dia heverina fa tokony iroborobo ny
ny fikirakirana zany ny lafiny digital sy ny dématérialisation ino moa efa politika fatatsika fa ho apetraka amin'ny heritaona ao anatin'ilay atsotsika hoe e-gouvernance. Naneho ny fahafalimpony amin'ny voarakitry ny teti-bolam-panjakana raika amby roapolo amby roa arivo kosa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Narazana Mahasoa. Zay nazokirana kely mahakasika ny hoe misy ihany koa telopany voapisipina hoe tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ny mahakasika ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona manaraka io. Ahoana fandemenareo azy raha ohatra ka anareo aty amin'ny RD? Zahay amin'ny RD matoa zahay nandany ary efa nalana ny hevitray, efa nalana ny hevitry ny rehetra ka matoa zahay nandany dia zahay dia mahatsapa tompoko fa mifanaraka amin'ny izay ilany ifotony ireny nambara ireny. Isan'ny nambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa tokony ho lara-pahamehana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana raika amby roapolo amby roa arivo moa ny fanomezan-danja ny lafiny sosialy. Fanambaran'ny firaisamonim-pirenena avy amin'ny vovonana roa androany moa nandritry ny tatitra izay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety momba io volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana io fa natao maimaika ny fandiniana izany teo anivo ny antenimieram-pirenena ary tsy mifanaraka amin'ny tena filany ponina akory. Mbola misy fahatarana hatrany amin'ny 7 andro ihany koa azy ny famoahana izany ampahibe maso hoy izy ireo. Ity vovonan'ny firaisamonim-pirenena ity moa izay namoaka ny heviny mahakasika ity volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ity. Ny vaovao mahakasika ny nosy malagasy kosa no entintsika noizana ny fampahalalam-baovao. Tolo-dalàna miisa 20 no atolotry ny vondrony ity tanindrazana izay tariny Arlette Hamarson pahilalana iraisam-pirenena eny amin'ny antenimieram-pirenena anampina ny fitondram-panjakana ny amin'ny fitakiana ny famerenana ireo nosy malagasy na ny Élysée Pars. Isan'ny tolo-dalàna izay atolotra ho amin'izany ny fanomezana anarana manokana ny fahadranomasin'ny Madagasikara raha nambara ny James Ratsima. Nisy moa androany ny famelabelarana atrehan'olon-tsotra ireo tetikady entiny vondrony ity tandrazana mba hampitoviana ny tadon-kagany rehetra amin'ny fitakiana ny nosy malagasy. Tontsy rahavefatra eo amin'ny sarotry ny lanto Rasamilson. Misy tolo-dalàna maromaro arosinay momba maha malagasy aloha. Ny fanjakana malagasy, ny mpiasa-panjakana malagasy dia tokony teny malagasy. Lalàna rehetra dia tokony hivoaka amin'ny teny malagasy. Raha izay ny tolo-dalàna manaraka dia ny fananantsika ny tany. Tsy maintsy hovaina daholy ny lalàna rehetra eto fa tsy lalàna mpanjanaka no ampiarina eto. Tolo-dalàna ho tolotraiko io hoe Mahamasina manodidina Madagasikara rehetra dia rika ozy ny fitenenantsika ny ranomasina na hoe ranomasina malagasy. Zay manomboko izao no etsotsika azy fa tsy atao hoe Océan Indien, Canal de Mozambique, hoy rehetra rehetra io fa ny malagasy. Ary anao tolo-dalàna amin'izay koa tsika. Mety eo toraka izany. Ireo nosy rehetra eo ho apetrakitsika manodidina Madagasikara ho ataonay tolo-dalàna koa ny fananana an'ireo nosy ireo ny météo rehetra rehefa miresakitsika ny toetrandro dia apetraka ao ireo nositsika rehetrarehetra ireo mamaritra ny tanindrazantsika ny ranomasitsika. Zany hoe rehefa malagasy dia malagasy. Ny tolo-dalàna apetrakay dia misy eo an'ny 20 eo ary tsy maintsy ho tafitanay io na ho vy na ho vato. Ovahiny ny fandarana ny l'invité du jour an'ny walina faha 20 ny volana novambra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Pasteur Julien Randrianarsoa mpitondra fivavahana iresaresaka mahakasika ny tontolon'ny fanolanan-jaza tsy ampy taona izay mitranga eto Madagasikara, ny sehatry ny fiarahamonina ary ny sosialy mbahoaka. Anasananao ary naraka izany. I pasteur Julien avy amin'ny fiangonana miara-manompo araka izany no vahiny Gaskara Fenso ao anatin'ny fandarana l'invité du jour izay hoarantsika ao anatin'ny tapany faharoa ho amin'ny fampahalalam-baovao.
fa hotoizatsika amin'ny tranga mpiaramonina kosa ny vaovao tsy olona hafa fa lehilahy mipetraka ao amin'ny fianakavian'ilay maty zanaka omaly vokatry ny fanolanana natao tamin'ny taotoliara ihany no nahavanana ny loza tamin'io zaza roa taona io raha ny nambarany polisy misana ny zaza tsy ampy-taona any Toliara androany tsy lasa lavitra ihany koa nefa ilay nahavan-doza fa 30 minitra taoriny nahafantarana ny trangam-panolanana no voasambotra tao Andabezy Toliara ity lehilahy ity natolotra ny fampanohavana ho amin'ny androany moa io lehilahy io ary efa nahiditra amponjavonjo maika miantry ny fitsarana azy omaly maraina rehefa nandeha nitondra andreniny zaza tany amin'ny hopitaly moa no niseho ny fanolanana zaza roa taona io ary niteraka ny fahafatesany zaza retana Eva mpanao gazety ny Real TV any Toliara. Ankizivavy misa 7 ary tovolahy iray no niara-ny fanolanana tao amin'ny faritra Atsimo Andrefana tao anatin'ny 7 volana raha nitatitra nataon'ny polisy misana ny zaza tsy ampy-taona ao Toliara androany. Nanentana indray aman-dreny tsy hatoky olona moa izy ireo ary aro ny zaza. Isika hitandro toy ny anaka voamaso ireo zanatsika ireo no harenatsika aza mametraka ny zanatsika ny tsy fantatra itsika ny voalohany tompona andraikitra amakasika ny zanatsika io ny faharoa manaraka an'izay ho atsika zaza itsika dia sokajina ao anatin'ilay olona marefo itsika dia tsy tokony hiresaka amin'olona tsy fantatra fa na izany aza mitodika foana za mitsika ray aman-dreny zaza ireo raha jerentsika ilay tranga nisy omaly raha zaza 2 taona 4 taona zany tsy manana hery hiarovany tenany izy fa mbola mitodika amintsika ray aman-dreny raiso ny andraikitra ny adidy. Omaly maraina moa nisehony ty fanolanana feno abibiana tamin'ny zaza izay vao 2 taona monja tao Toliara ity. No ndray mpianakaviana nikoropaka namonja ny reniny zaza izay narary mafy ka nampidirina hopitaly no nametrana io zaza io tamin'ity lehilahy ity izay tsy iza fa olona akaiky azy ireo ihany. Mbola izay vaovao avy any Toliara izay hatrany no entintsika noisana ny fampahalalam-baovao. Isy fiantraikan'ny ratsy eo amin'ny toe-karena ao Toliara ny fisiany trangany fanararotana Aranofo ataony teratany vahiny any an-toerana raha ny fanazavana izay memondra mpisolo vava miandraikitra ny raharaha fanararotana sy famarotana tovavy ao Toliara ho any androany fanentanana sy fandraisana andraikitra moa no tokony ataony vovonana miaro ny zaza manomboka izao raha ny fanazavana izay nentin'izy ireo namory olobe sy manam-pahefana avy Toliara sy ireo rehetra misehatra amin'ny fiarovana ny zony ankizy sy ny vovonana miaro ny zony ankizy moa izy ireo ho amin'ny ity androany ity retana evatrany. Olona 4 no efa nampidirina ponjavonjo maika no ilay raharaha fanararotana Aranofo sy famarotana tovavy kely ao Toliara hatramin'ny androany raha nitatitra nataony vovonana miaro ny zaza. Olona iray ihany koa no raha maso akaiky ny toe-bolany amin'izao raha toka mbola misy 12 rokarona ny io raharaha io. Teratany vahiny misa 12 moa no voaroroy tamin'ny raharaha raha toka mbola nisy malagasy iray ihany koa niaraka tamin'izany. Tovavy misa 7 no voakasika ny raharaha tamin'ity fanararotana Aranofo ity. Manao ny asany koa ny polisy amin'ny fitadiavana ireo izay sisa tavela ka manantena vokatra tokoa zany ireto ray aman-dreny reto amin'ny fangirifirina izay mahazo azy ary surtout ireto zaza izay victime hiarany zany herisetra izany. Manao ny asany rehetrarehetra ny afatrako farany manantena izay fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana mahefa sy ny rehetrarehetra izay voakasika ity raharaha ity satria fanalabarakana fanaovana tsinotsinona ny ankizy malagasy ary surtout ireto zaza izay mahantra victime reto izao zavatra miseho zao fotoana izao hanadiovana fa Toliara tompo dia tsy fanaovana tourisme sexuel na toerana fanaovana exploitation na zaza mineur. Samy nanaiky ny hiara-iasa amin'ny vovonana miaro ny zaza ahafahana mamongotra ny herisetra mianjady amin'ny zaza tsy ampy-taona na ireo lehibe ny fokotany tao Mangily Toliara aza. Nitaky ihany koa nefa izy ireo ny anomezana fampitaovana amin'ny fiarovana ny zaza. Iaby le raha ohatrany malaza be le raha amintsika amin'ny vily eto atakitsika fa zaza raha maro fa ny ambany vonjana raha io tena mbola misy io raha vo miala kelikely amin'ny mangitsy manavatsy tena mitsapatanana fa mbola misy zaza kely 13 12 14 ans izy fa manao zavatra zay autogevany ray aman-dreny tsy fa valy fofo le raha ahoana koa ny système hamongoratsika an'io raha ohatra tsika na itsika fahazokana anazy tsika amin'ny vely manao pasipasina raha tsy hoe itsika no mahalala kokoa hoe
tarafiny le fahazavana avy any anivonivany ngamba dia hoe andotsika anao zao sao dia zao tena tsy mety ekena za raha zay fa ahoana koa ny amongorantsika ny reny ihany satria ireny tokony modely voalohany fongorontsika amin'izay matahotra rehefa avy aty am'vily aty le olo etsy ankilany nefa nambarany mpisolo vava miaro reo voapanga fa isy fiatraikany ara-toekarena ny fisian'ny tranga toy izao eo Toliara fanentanana sy fandraisana andraikitra ny tokony ataony vovonana hoy izy namory ny olobe sy ny manam-pahefana avy eo Toliara sy ireo rehetra misehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny zaza ny vovonana miaro ny zon'ny ankizy androany nampahafantatra ny zava-misy marina momba ny resaka herisetra ny anjady tamin'ny zazavavy miisa 7 tao Toliara sy Mangily. Vaovao mahakasika ny sosialim-bahoaka kosa latsaka ny ray apahefa ny fako 300 taona isan'andro izay hita eto Antananarivo renivohitra ihany no voaraka ny Samva noho ny tsy fahampiny fiara raha nambarany eo anivon'ny Samva sy ny kaomina. Nambaran'izy ireo tokoa fa fiara 13 ihany amin'izao fotoana izao no ampiasain'ny Samva handrofana ireo fako eto an-drenivohitra raha tokony fiara 530 no masehaka ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Nanateraka fivoriana hitadiavana vahaolana mahakasika ny fanadiovana ny tanàna ny teo anivon'ny Samva tamin'ity herinandro ity. Lanto fa Samuelson. Ny tombo 300 taona mihoatra amin'ny fako andavanandro ny fako amin'izao fotoam-pahavaratra sy fahavokaran'ny litry izao ka mahasarotra ny fandraofana azy hoy avy amin'ny ministeran'ny rano. Fako 300 na 400 taona amin'ireo fako mitotaly 310 taona isan'andro eto an-drenivohitra ihany mantsy no voarokan'ireo fiarabe ny Samva. Isan'ny antony izay mampifangoko ny fako hatreny amin'ny sisin-dalana hoy ny ministeran'ny rano. Ny hoe tokony fantatsika rehetra aloha dia eo amin'ny 1000 taona na 1000 taona isan'andro ao ny fako vokarin'ny Antananarivo. Rehefa fotoam-pahavaratra miakatra ny letchi sy ny manga miakatra ny amin'ny 300 taona isan'andro anoany izy. Ny raha mandeha tsara daholo ny fitaovana eo am-pelantanan'ny Samva dia mahatafavoaka eo amin'ny 300 à 400 taona eo izy. Zay zany ny fahefany. Ny dikan'izay zany misy fako izay miandrona isa-tokantrano miparitaka eraka Antananarivo zany eo amin'ny 700 taona isan'andro eo. Dia hitantsika amin'izany fa raha vao misy sedra olana kely fotsiny Samva io 700 taona io tsy hoe eny dia misavovona amin'ny foana io fa miezaka manao ihany zany Samva manilika ny sasany moa eny anivon'ireny fanariam-pako reny ihany izy dia efa mifatratra ho azy dia manamora ny asan'ny Samva ihany izy saingy mandoto tontolo iainana. Nanamafy ny teo anivon'ny kaomina fa tsy ampy androfana ny fako isan'andro eto Antananarivo ny fiarabe izay misy 13 eo am-pelantanan'ny Samva. Tokony omena ny kaomina Antananarivo renivohitra amin'izany ihany koa ny fitantanana ny Samva hoy avy ao anivon'ny kaomina. Sahirana ny eo anivon'ny Samva. Ny Samva tomobila mahery 13 eo sisa no mandeha izay tsy ahafahana nge tena mandroaka ny fako. Ny nangatahany teto anivon'ny tanàna Antananarivo zany dia ny amerenana ny fitantanana ny Samva mba ho ahafahan'ny eto anivon'ny tanàna mifehy ny fitantanana, mifehy ihany koa an'ireo ara-teknika rehetra. Eo amin'ny camion 530 eo no ilaina ahafahana mandroaka ny fako. Raha ataontsika nikajikajy zany dia be dia be any tsy ampy. Fanazana zany nefany amin'ity herinandro ity zany dia nitady vahaolana aloha ny eo anivon'ny tanàna Antananarivo vonjomaika ihany anampiana ny Samva zany hoe androfana an'ireo any amin'ilay faritra tena feno le fako izay manodididina ny eo amin'ny 720 eo moa zany no araka ny tatitra nomena ny Samva ety anivon'ny kaomina. Nidina ifotony nijery ny fandrofana ireo fako mivangongo manerana ny renivohitra ny ben'ny tanàna Nainandritsitoaina ny alakamisy alina teo. Nambarany fampiasaina aloha ny fitaovana rehetra misy ao amin'ny kaomina androfana ny fako. Ahatra andro maro etsika fandrofana fako io mandra-pahatanteraka ny famerenan'ny Samva amin'ny kaomina Antananarivo renivohitra hoy ny ben'ny tanàna.
Hatramin'ny vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa rizika misedra olana amin'ny famatsin-drano ny ao an-tampon-tanànan'ny Fianaratsoa amin'izao fotoana izao ny faharitran-drano ao amin'ny fariana Antarambiby izay mamatsy ny tanànan'ny Fianaratsoa ho ny tale jeneraly Aitondra ara-tontolo iainana any an-toerana. Ny fisian'ny doro-tanety izay maharitra ny loharano no misy fiantraikany ao amin'ilay farihy raha nambarany ity tale jeneraly ity. Raha ny faritra Andrefanosy mofo no tena ahitana doro-tanety isan-taona dia efa manomboka mahazo vahana ihany koa amin'izao fotoana izao ny fandoroana tanety aty amin'ny faritra Antsinanana ho iatraniny avy amin'ny ministera ny tontolo iainana. Tsirabefaritra eo amin'ny sariny Lanto Rasamelson. Nahatratra telo etsy mahery ny tebokafo hitan'ny zanabolana nitranga teto Madagasikara nanomboka ny 2 Janoary 2024 hatramin'ny 3 Oktobra 2024 lasa teo raha ny antotanisa farany avy amin'ny ministera ny tontolo iainana. Nahitana fianana io tebokafo io raha oharina tamin'ny taona 2024 sy 2024 saingy nihitatra kosa ny faritra nahitana izany hoy ny tale jeneraly ny Aitondra ara-tontolo iainana. Misy toerana zany dia matetika misy afo foana ohatra hoe faritra Andrefana zao maina misy Andrefana avaratra iny. Tamin'ity taona ity na faritra Tsinanana dia nahitana teboka afo ihany koa. Reny moa dia vokatry ity le fioavahan'ny toetrandro ity hoe rehefa ambony be le hafanana dia manjary mora mirehitra ny zavamaniry ao anatin'izay fioavahan'ny toetrandro izay. Dia matetika misy faritra ohatrany hoe Akazobe zao dia matetika andalovana afo hatrany raha ohatra hoe mandeha amin'ny aksa makany faritra Boeny sika ao anatin'ilay izy. Ny ao Fianaratsoa no tena mizaka ny voka-dratsy ateraky ny doro-tanety io amin'izao fotoana raha ny nambarany ministera ny tontolo iainana. Manomboka miaritra ny renirano izay mamatsy ny rano ny faritra ao Matsiatrambony ka ponina maro amin'ireo komina any an-toerana no efa mijaly amin'ny famatsiana rano ny tokantrano hoy ny tale jeneraly ny Aitondra ara-tontolo iainana. Efa misy olana zao ny famatsian-drano ao an-tampon-tanàna Fianaratsoa noho ny tsy fahampiana intsony rano avy ao amina laka anankiray Antarambiby izay mamatsy any Fianaratsoa. Dia hita mivantana mihitsy hoe vokatry le doro-tanety dia mikorisa le rano eo amin'le sandrika manodidina ny misy an'le laka dia metotitra le ao ambany lasa kely sisa le rano ao anatin'ny barazy izay hamatsiana ny tanànan'ny Fianaratsoa. Dia misy fahatapahan-drano izay mety toy kely atoato mandra-piandry ny rotsakorana manaraka indray. Tsy afaka vonoina ireny doro-tanety ireny matetika satria lavitry ny toeram-ponenan'ny olona no misy azy kanefa mahakasika ny loharano iangarin'ny loharano mamatsy ny tanàna izy ireny ho ihany ny ministera ny tontolo iainana. Fa vokatry ny taona fandimby izay nisian'ny afoana dia tena efa mikorotana tanteraka mihitsy raha ny resaka hoe ny hatsaran'ny nofotany fotsiny tsika no resahany. Rehefa miresaka nofotany nefa dia voakasika ihany koa ny resaka rano, le rano ao ambany eo dia rano hevian'le loharano manome an'ireny renirano ampiasaina sy ny karazan'ireny. Paritaka be aty amin'ilay faritra malalaka tsisy olona raha ny tena zavatra mitranga. Ny antony dia satria any matetika fandefasan'ny olona ny biby fiompy ary rehefa mitranga le afo tsy misy olona kaikikaiky azo intsony satria any alavitra any izy nefa matetika reny faritra ala sy le faritra ielany reny loharano reny dia somary manalavitra fa tsy akaiky kely ny tanàna akory. Dia ireny no mahatonga an'le hoe vokatry ny firetany reny dia le tanàna somary miatakataka te lavidavitra reny tsy tonga antsony le rano fa meritra na mekely ny rano mandeha amin'ireny rano reny. Vahaolana raisy ny ministera ny fametrahana paikady isa-paritra arakaraky ny zavamisy mba hialana amin'io fitombo ny doro-tanety io hoy ny tale jeneraly ny Aitondra ara-tontolo iainana. Fa ireo tompona ndraiky mpanjakana avy amin'ny faritra mamita iraka eto Antananarivo ihany no mpanjifa mivahiny amina trano fandraisam-bahiny eto Andrenivohitra hatramin'ny nivoana tamin'ny fiboahana raha nambaran'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany izay nanaovana fanadihadiana. Vao ny 30 isanjato ny mpiasa amin'ireny hotely lehibe ireny ihany koa amin'izao no mbola tafaverina amin'ny asany raha ny fanadihadiana natao tamina trano fandraisam-bahiny iray teto Antananarivo Renivohitra. Nidina hatrany amin'ny 4 isanjato moa ny fidiram-bola ny trano fandraisam-bahiny teto Andrenivohitra mandritra ireny fiboahana ireny raha nambaran'izy ireo hatrany. Totsirabefaritra eo amin'ny sariny Lanto Rasamelson.
Mbola ny ray apatelo ny mpiasa ao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray eto Andrenivohitra ihany no efa tavaverina amin'ny asany taorian'ny fampiatoana ny mpiasa nandritra ny fihiboana raha ninambara ny tompona andraikitra amin'ny trano fandraisam-bahiny io. Début septembre teo zahay nanomboka hoe soratra tsikely ara fa tsy tena hoe mbola tsy tena hoe mpiasa rehetra koa raha miasa fa zay tena hoe service minimum zany e. Vu la situation zany tena mbola tsy afaka mihitsy tena hoe sahirana be dia mbola tena personnel minimum aloha zao miasa hatreto. Raha ny tena effectif aminay zao hôtel jusqu'à aty amin'ny restauration eo amin'ny 50aine eo izahay. Dia tena presque zay aloha zany masina zao eo amin'ny 15aine eo. Voatery izahay nandefa ny ampanta amin'ny mpiasa nalefa chômage technique. Ny ampanta voatery nalefa satria tsy araka intsony hoe tsisy vol dia tsisy touriste intsony dia tena sahirana ny orinasa dia voatery tsy maintsy nandefa ankizy zay nandeha chômage. Ny fikarakarana lanonam-pianakaviana sy fandraisana fivoriana ataon'ny orinasa no tena fidiram-bola ny trano fandraisam-bahiny hatreto raha ninambaran'izy ireo. 30% eo 40% de chambre eo zany no feno ohatraiky ny aty amin'ny restauration événement reny ihany gamba zao tena hoe zavatra mampidi-bola ho anina restauration hoe mariage baptême resaka conférence reny fa ny andavanandro dia tena somary mangingina kely. Tsivina fa nisehatra isan'ny tsy mbola nahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireo orinasa mpisehatra amin'ny fihizan-tany tao anatin'ny krizy ara-pahasalamana nisy teto amin'ny firenena. Faniana tebiteby ireo akany mandray ireo zaza mare fara-pivelomana vaovao izay ahina onam-piditra ny valanaretina tamin'ny ankizy efa anatin'ny akany nandritry ny fihiboana ho ny solotenan'izy ireo. Betsaka matsy na nandritry nataoriny nisy ny Covid-19 ny zaza izay voatery nanatona ireny ivotoerana ireny no ny tsy fisian'ny tao anatin'ny valanaretina coronavirus. Amin'ireo aorian'ny krisy sy ny fiatrehana ny coronavirus izao tokoa moa ilaina ny mamerimberina ny ain'ireo ankizy marefo ara-pivelomana ireo ho ny Croix Rouge malagasy izay isany nanatitra fanampiana ho azy ireo. Tsy nitsahan'ny tombo ireo zaza sy ankizy vaovao niditra teny anivony akany roa teto Andrenivohitra mpandray ireo zaza marefo ara-pivelomana sy ara-pahasalamana hoy ny tompona andraikitry ny Croix Rouge malagasy. Tsy fantatra nefa tao anatin'izany ny fahasalaman'izy ireo ka isany nampitombo ny aiai teo aminy ny mety amindran'izy ireo ny aretina. Na dia nisy aza nefa ny fiparitahan'ny aretina teny anivony ivotoerana samihafa ilaina ny manamafy ny hery fiarovan'ny ankizy izay marefo ara-pahasalamana. Tsapanay ny manamafy ny vesatra ny anjara amin'ny lasaina zao tamin'ity karazany izay zany nahafahana mamory vola kely nahafahana nanome fanomezana ho ana firenena anankifolo ohatran'ny Sierra Leone, Cameroun dia anisan'izay Madagascar. Avy amin'ireo ny firenena folo hafa dia $10,000 zany natokany Madagascar dia chambre anankiroa no nisafidiana handray amin'ireo fanampiana ireo. Ny alarobia lasa teo no tonga nanolotra fanampiana ny arana tamin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosonana ny bady ny Croix Rouge malagasy teny amin'ireo ivotoerana mandray zaza marefo ny isa roa teny Anosizato sy teny Anosiala. Fahoana vaovao avy any amin'ny anjery manontolo kosa isan'ny toeram-panjakana izay tsy misy mitsidika sy toerany tsy fanarahan-dalàna ny eny amin'ny faritry ny oniversité Ankatso raha nambarana ireo mpianatra teny antoerana. Manjaka amin'ny faritry ny sekoly sy ny tranon'ny mpianatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fampitehany fotodrafitrasa ary ny fanorenana tsy ara-dalàna amin'izao fotoana izao ho iatrany ireo mpianatra ireo. No mafitiny lerito farany aza moa fa hatramin'ny faritry ny anjery manontolo izay may mbola tsisy nokitiana tao anatin'ny iray volana izay efa niverena ny fampianarana. Miantso ny tompona andraikitra moa araka izany ireto mpianatra ireto mba hijery ny zava-misy eny an-toerana. Tokony ihany Ratrefitsofo. Tsy misy hamantarana azy ho faritry ny sekolim-panabeazana intsony ny faritra hitoeran'ny mpianatry ny anjery manontolo Ankatso amin'izao raha ny fanazavany ireo mpianatra androany.
Hiteny an-toerana avokoa matsy na ny fivarotana simba na ireo trano lehibe miorina anaova ny olon-tsotra fitadiavam-bola. Tsy toerana iray amin'ireo trano ipetrahan'ny mpianatra amin'izao anefa no ahitana izany, fa saika manodidina ny trano mpianatra iray manontolo mihitsy. Ireo vondron'ny mpianatra moa izay nanao antsoavo ny amin'ny tokony hijerena ireo endrika tsy fanarahan-dalàna ireo. Alohan'ny 2 novembre, isika izao efa 26 novembre, mbola tsisy zany na de brique ray ara izao hitantsika amin'ny sary zao ka izay no anaonay antsoavo ho an'ny tompona andraikitra maefa isan'ambaratongana. De ankoatr'izay io ihany koa le faratsy ny foto-drafitrasa. Tsy indrindra manokana etona izay io no antony voalohany indrindra fototra mahatonga ny fahamaizana ety amin'ny campus universitaire dia ny faratsiny intensité ny branche électrique sy indrindra tsy fampiny disjoncteur izay miteraka court-circuit ka miteraka an'ireny fahamaizana ireny. Ankoatran'io ihany koa dia ny resaka tsy fampiny rano indrindra ho an'ny eto Akatso-Dio izay misy antsika eto. Dia eo ihany koa ny Akatso 1 ny hafa moa zany ny Ambatomaro sy ny Ambolokandra moa zany hitantsika ery fa tsy sahirana araka rano. Maromaro ireo tsy fanarahan-dalàna izay misy ety amin'ny campus universitaire. Anisan'izany ny fanorenana trano sy ny foto-drafitrasa izay anisan'ny manelingelina sy miteraka atabataba sy korotana ety amin'ny campus universitaire. Indrindra moa tsy fandrifalemana. Handika mamiravira sy mametaveta ny hasiny anjerimanontolo izay ao anatin'ny franchise universitaire. Ankoatran'ny université mpianatra eto Antananarivo renivohitra, nambarany ireto mpianatra ireto ihany koa fa tokony ho jerena ihany koa ny mahakasika ireo anjerimanontolo any amin'ny faritra, indrindra ho an'ireo faritry ny sekoly tratry ny famaizana toy ny tany Antsiranana. Fa ho ny vaovao avy eny anivo ny fitsarana gosy tsy mitsitsy amin'ny fanasaziana ny mpitsara ny minisitry ny fitsarana raha toa ka misy ny miampiayay ny amin'ny fomba fiasan'izy ireo no ny minisitry ny fitsarana androany. Politika napetraka noho izany ny famindra-toerana ireo mpitsara mba hisorohana ny kolikoly ho hiatraminy minisitra. Mbola mitono izany rano nambaran'ny minisitra ny fitsirihana fotony atao eo anivo ny fitsarana manerana ny Madagasikara. Tompona andraikitra miisa 4 eo anivo ny fitsarana eto Antananarivo no nandray ny asany nanomboka omaly 4 miravavy izy ireo no nomena toerana nanomboka tany amin'ny filohan'ny fitsarana sy ireo filoha lefitra. Tojo Rabefaritra Salampy Rasamelosanina no mitondrantsika izay vaovao izay. Mbola mitohy amin'izao fotoana hoy ny ministra ny fitsirihana amin'ireo fitsarana manerana ny faritra anarahamaso ny fomba fiasan'ireo mpitsara. Tsy maintsy isaziana ihany koa hoy izy ireo izay tratra manao asa tsy mendrika tahaka ny tranga tany Tomasina. Ianareo meza fa hoe Tomasina tsy Tomasina rery ihany no anaovana fitsirihana sy fa tsy voatery ihany koa hoe fitsirihana zavatra tsy mety fa fanetanana koa ho amin'ny metimety kokoa. Dia maro ireo toeram-pitsarana izay efa voatsidika tato ato hatrany Fianaratsoa, hatrany Morondava, Toliary fa tsy Tomasina rery ihany. Hatreto moa izay dia manana ny atao hoe tsy ambaratelo ny asa ataonay ko dia rehefa tonga ny fotoana ahafahana mandinika ny hoe inona ny zavatra nitranga dia tsy maintsy arahana ihany koa izany any amin'izay toerana tokony alehany. Raha sanatrika nanao tsy mety moa dia tsy maintsy andehany amin'ny rafitra fitondrana izany hoe conseil de discipline. Efa heninareo fa miasa amin'izany conseil suprême magistrature misy ny fanapaka-hevitra efa niraisina ny momba ny Tomasina Antanina ao zany dia nantenako aza mbola miandry ny vokatry ny fanadiadiana nataon'ireo tompona andraikitra. Ho an'ny fitsarana Anosy, Isanosoloana ny filohan'ny fitsarana Ambaratonga voalohany sy ny tony papan'olalàna niaraka tamin'ny filoha lefitra iray. Baiko no narahana tamin'ny fanoloana azy ireo mba hisiny ny firindrana amin'ny asa ho ihany ny ministra. Ianareo meza fa hoe Tomasina tsy Tomasina rery ihany no anaovana fitsirihana sy fa tsy voatery ihany koa hoe fitsirihana zavatra tsy mety fa fanetanana koa ho amin'ny metimety kokoa. Dia maro ireo toeram-pitsarana izay efa voatsidika tato ato hatrany Fianaratsoa, hatrany Morondava, Toliary fa tsy Tomasina rery ihany. Hatreto moa izay dia manana ny atao hoe tsy ambaratelo ny asa ataonay ko dia rehefa tonga ny fotoana ahafahana mandinika ny hoe inona ny zavatra nitranga dia tsy maintsy arahana ihany koa izany any amin'izay toerana tokony alehany. Raha sanatrika nanao tsy mety moa dia tsy maintsy andehany amin'ny rafitra fitondrana izany hoe conseil de discipline. Efa heninareo fa miasa amin'izany conseil suprême magistrature misy ny fanapaka-hevitra efa niraisina ny momba ny Tomasina Antanina ao zany dia nantenako aza mbola miandry ny vokatry ny fanadiadiana nataon'ireo tompona andraikitra.
Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy omaly ireo 4 miravavy tompona andraikitra ambony eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo io. Rasolalao Hortense no filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany vaovao. Rakoto Arvony Ani no toy ny mpampanolalalana. Laza Nirina ny filoha lefitry ny TPI ary ny premier substitut de procureur de la République Ralava Arsou Baby Fabienne. Izy ireo izay fanontana andraikitra ambony teo anivon'ny fitsarana any amin'ny faritany. Fa sary mampiseho ramatoa antitra iray izay tokony eo amin'ny 70 taona teo eo no manaingo amina lalana fandokoana saravoninkazo ny toeram-ponenana. Raha araky ny fanehoan-kevitry ny sasany moa dia toy ny voavadika ity ramatoa antitra iray ity ho lasa tanàna kely voarakotra sarim-boninkazo mihitsy ny akanto ny tanànana. Tena misy ary ve ity zavatra ity sa noforonina ho arahantsika atao anatin'ny zanam-pandaharana fake news religieuse. No nahatonga ny mpikirakira tambazotra tserasera maro naneho hevitra. Voarakotra voninkazo ny rindriny toeram-ponenana ity ramatoa ity. Raha araky ny fanehoan-kevitra, 70 taona izy no nahavita nanome akanto ny tanànany toy izao. Raikitra indray ary ny fanehoan-kevitra amin'ny ankapobeny niderany fahaizan'ity ramatoa ity avokoa ny ankamaroan'ny olona nahita izany tao anaty tambazotra tserasera tao. Tao ireo nitoraka voninkazo ny fananany talenta miavaka fa nilaza fa tokony ampitita izao fahaizana izao amina tanora izy. Ny sasany milaza fa ny aty aminay ny be anitra tsy manana fiainana intsony fa miandry ny ora farany sisa. Efa nahatratra 3 arivo mahery no nanao gemme ny vaovao raha toa ka 770 no naneho hevitra ary efa nahatratra 1 arivo mahery no nizarany vaovao. Rehefa natao moa ny fanadihadiana, monina ho loka i Agnès ary 70 taona izy izao mahavita manome endrika ny tanànany izao. Raha araky ny fanadihadiana, mpiasa tamina toeram-piompiana taloha izy ity ary indrindra ny fialambolin'ny vehivavy iray hafa teo amina tanàna izay nanao zavatra tahaka izao ihany. Mampiasa loko manga mamirapiratra sy borosy kely izy amirona ny sary voninkazo sy hanomeza ny endrika ny tanàna. Na eo aza ny fandrabirabiana ataon'ny olona sasany azy, nilaza izy fa natao no fahafinaretana fotsiny ihany ny fanaovana azy io satria artista ho izy tamin'ny fahitalavitra iray ary tiako fotsiny izany ka te hanampy aho. Isa fotsiny ihany tokoa ny taona indrindra raha ampivadiana amin'ny fahaizany mamorona. Real News araka izany ity vaovao ity. Pejy doka rizika. Mpianatra 500 niofana manokana momba ny teny anglisy teo anivon'ny ITT no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny androany teny anosy. Andiany voalohany moa izy ireo izay nahavita feno ny fiofanana ary nahazo ny mari-pahaizana avy any New York, États-Unis. Tombony azon'ireo mpiofana ireo ny tompona andraikitry ny sekoly ny fahafahana mampianatra avy hatrany fa eo ihany koa ny ahafahana mahazo asa any ivelany no ny mari-pahaizana izay ankatoaviny avy eo anivony sehatra iraisam-pirenena. Manampahaizana manokana momba ny teny anglisy miisa 500 no manana tombony manokana eo amin'ny fahazoana asa any ivelany indrindra ny any États-Unis manomboka androany. No ny fahavitana izy ireo ny fifoanana feno teo anivony ITT tao anatiny volana maro. Andiany voalohany izy ireo no nahazo ity mari-pahaizana avy any ivelany ity raha nambara ny tompona andraikitra. Sortie de promotion voalohany nanomboka nahatonga azy ho lasa nivadika ITTI. Spoken English courses taloha fa ankehitriny izy ITTI International TEFL Training Institute. Zany School of English. Misy karazany roa izy ireo, misy le ITTI manofana mpianatra ho lasa mpampianatra international dia misy ireo mpianatra manao anglais général, anglais des affaires, zay mahavita 4 mois dia mahazo le certificat koa zany androany. Anatin'ny 4 mois le voalohany dia le inana ranty le fanofanana ho mpampianatra international izy ateo anatin'ny 3 volana. Vita daholo zany rehetrarehetra zany, faly ireo mpianatra ary anisany natao zao anapinina ny mpianatra mba ahafahany maninona moa zany famorona asa. Isan'ireo nahazo fiofanana manokana ihany koa Izora Zafindraibe avany Ambalavao Fianaran-tsoa izy efa mpanabe saingy mbola nanamafy ny fahaiza-manaony. Tokony ho voasarika amin'ny fianarana teny anglisy io ny tanora hoy izy
mba hananana izy ireo avy mamiratra. Noho ny fahafantarana fotsiny ary noho ny fahatsapana indrindrandrindra fa zava-dehibe izany ataontsika hoe diplôme international zany satria ny TESOL raha hoe adika tsotsotra dia hoe professeur certifié international ny olo anankiray dia manentana ny namana rehetra na mpampianatra na tanora azy hisehatra ao anatin'izany anglais zany mba ho tonga aty amin'ny TTI Madagascar satria maro ny tombontsoa amin'ny certifié international zay ianao aza arina fotoana. Misy amin'ireo mpianatra ny voakandroan'ireo moa no nanomana hiasa toy ny hôtesse de l'air na steward na ihany koa fampianarana momba ny teny anglisy iraisam-pirenena anivon'ireo sekoly lehibe misy eto amintsika na ny any ivelany. Dia iny pejy boky iny koa ary tompoko lasy tompoko vavy no entintsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity isaorana isika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mbola anaraka ny fandarana l'invité du jour ihany koa isika izay iarana amin'ny Gaskara Filosofy Pastor Julien isaorana ety ampamaranana ny FNF Fashion Inilaf nampiakanjo tamin'ity androany ity ary ny Elion Beauté nanao ny taovolo sy ny tarehy. Mametraka ny mandrapitafary tompoko ho amin'ny manaraka indray. Manandanja ny safidinao safidy anosy maitso indray any Madagasikara. Mametraka ny tetika asafinday iray mirazo ray ovolena itelma iaraka isika andrakotra ala indray any Madagasikara amboly azo olovany taranaka any afara. Isaky ny finday telma ray voavarotra azo ray no volena ka ho maintsy mavana ity firenena. Safidiko maitso malagasy. Veni, le triptyque eau potable, assainissement, hygiène est vital, essentiel, nécessaire, important pour tout citoyen. Oui, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à savoir des toilettes et des douches propres et accessibles, ainsi que de pratiques d'hygiène avec un savon et un dispositif de lavage des mains adapté à leur physionomie, est un droit fondamental, comme pour tous les citoyens, pour les femmes et les personnes vivant avec un handicap, malvoyants, malentendants, muets ou ayant des difficultés motrices. Sachez que le projet Veni de WaterAid Madagascar est présent dans les districts suivants: Akasbe, Atsimjan, Avarajan, Ambujachin, Manzakanjin, Muramang et Sojun Mandit. Pic 200 éthyl. Pic Confort 2. Pic 300 éthyl. Pic Flex 3. Pic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic.